hita taratra fa ohatrany lasa vesatra ho an'ny fiarahamonina, vesatra ho an'ny lehilahy ny vehivavy. Nefa afaka mampandroso tsara Madagasikara antsika raha ohatra ka miara-miasa, miara-mifanohana satria na ny vehivavy na ny lehilahy samy azo lazaina fa samy mahavita zavatra tsara sy ahafahana mampivoatra ny Madagasikara. Fampivoarana ny maha olona, haitarika, fampiraharahana politika, fandresen-dahatra ary fitatana fahafampelezan-kevitra. Ireo ny lalam-piofanana natrehan'ireo tovavy misy 320 avy amina faritra maro samihafa manerana ny nosy nandritra ny 9 bolana tamin'ny alalan'ny tetikasa Young Women in Politics Program. Mitondra ny anarana Ilomeva ity andian'ny faharoa ity izay te ampiseho fa manana ny anjara toerany tokoa eo amin'ny tontolo politika sy ny fanapahan-kevitra ny fitantanana ny firenena ny vehivavy malagasy. Anisan'ireo voasa manokana teny amin'ny Carleton moa tamin'io fotoana io Taina Razafindraelina satria dia raim-pianatra iray teo anivony ity andiany Ilomeva ity izy. Nizara ny traikefany sy ny fahaizana mampahalalana momba ny hoe fiainam-pirenena, tontolo politika sy fahaiza-mitarika. Izy izay manamafy hatrany amin'ireo rehetra sendra azy na miresaka aminy fa zava-dehibe ny fianarana ary tena mahatafita. Ny atao hoe ben'ny tanàna voalohany indrindra aloha dia mahafantatra ny fiarampadidiana izay sahaniny. Izay ny tena tsapako hoe tokony ho ananany ny fahalalana, tokony ananany ben'ny tanàna voalohany indrindra. Mila fantany hoe iza ny olona hoentiny, ohatry ny ahoana moa ty olona hoentiko ty, inona ny afaka ataoko, inona ny toe-piainana sy ny toe-karenany ty toerana tantanako ty ary inona ny azoko atao mba hoentiko ampandrosoana ny tanàna ity. Fa mpanao politika sy olona an-tanàn-draikitra ambony te olo sy ankehitriny maromaro toy ny jeneraly Ramakavelo ministra ny fiarovana teo aloha, Saramatoa Atala Beatrice filohan'ny CNT nikarakara ny fifidianana tamin'ny fitondrana tetezamita no tazana teny amin'ny Carleton Hotel nandritra ny famoahana ny andiany Ilomeva avy amin'ny YMPP. Nanaiky ny resaka momba ny fahitan'izy ireo ny fifidianana ben'ny tanàna ho avy manaraka izy ireo sy naneho ny fomba fijeriny ihany koa. Ny ombonan'izy ireo hevitra ny aminy hoe olona malala tsara ny tanàna tantaniny izany ben'ny tanàna izany ary olona mahay mitantana, tompona andraikitra voalohany amin'ny fahatsaram-piainan'ny mponina tantaniny. Azadino aloha fa ny ben'ny tanàna dia izy ny tompon'ny lakile ny tanàna, izy ny tompon'ny tanàna zany dia tokony olona mahalala ny tanàna izay ilatsahany ny commune izay misy azy ary koa tokony olona anao ny tsy ny toerana no manahirana fa ny hoe inona no anjara hoentiny anatsarany ny mpiarabelona aminy sy ny vahoaka eo aminazy mba ahatonga ny zavatra ataony zany ho tadidin'ny olona foana. Exemple alaiko foana le zandriko any Karamena Fort Dauphin izay 20 taona izy no mera, tsy fantatro na misy ny mera 4 mandat eto Madagasikara fa aminazy zany vehivavy dia izy angamba ny voalohany ary ilatsaka fanidiminy izy zao izay ny olobe eo an-tanàna no nangataka azy ilatsaka. Indépendant foana no latsahany dia mbola nilatsaka indépendant izy zao. Ka midika izany fa hoe tiany olona izy, mamioditra amin'ny olona izy, nanao soa ny mpiarabelona aminy izy, nanao soa ny vahoaka eo amin'ilay tanàna izy ary mahalala ny commune izay fehiziny. Tena tompona andraikitra voalohany amin'ny fanetsiketsehana ny olona andray anjara voalohany indrindra amin'ny fahadiovan'ny tanàna, amin'ny filaminana satria ireo vahoaka fehezin'ny ben'ny tanàna ireo no tompona andraikitra voalohany amin'izay filaminana, fahadiovana sy ny fahatsaram-piainana. Zay zany. Raha mahavita an'izay izy dia izay le ben'ny tanàna iran'ny irin'ny malagasy. Ny dia tsotra fotsiny famerenana amin'ny laoniny ny fanajana lalàna mifehy ny tanàna. Ao anatin'izany ny fahadiovana, ny filaminana, ny arabe tokony natao an'ny fiara, ny trottoir nataon'ny mpandeha tongotra fa tsy nataon'ny mpivarotra, apetrao amin'ny toerana sahaza azy ny mpivarotra fa lasa mifanjefy tsy hifankahitana intsony, lasa misavoritaka ilay tanàna. Maninona ny maloto ao Antananarivo? Maninona misavoritaka ny fifamoivoizana? Maninona ny tsy hifankahitana ny mpandeha tongotra sy ny namany? Iza ny tompony andraikitra izany? Ny ben'ny tanàna tompony andraikitra izany. Tsy mametaka filaminana, tsy mametaka fitsipifehezana, tsy manara-dalàna, tsy manana kinona fotsiny mampitondra anao amin'izay fotoana izay. Any angeny isarana dia mba toa milamina ny ao an-tokantrano mandray andraikitra dadasineny.
mahatongo savolitaka ny ankizy dadasineny ny tompony ndraiky tsy efa mizany keo ny eto amin'ny be ny tanàna matohatra an'izao dia misy ny be ny tanàna ny tompony andraikizay voalohany satria tsy mahay mifehy ny vahoaka